Fanjakana tao Matsiatra ambony ny ministeran'ny fiarovam-pirenena solitoerana ny Prime Ministre lehibe ny gouvernement any an-toerana mitatitra antsika izay vaovao izay setra randrianasy. Tsy misy ny antoka ahafahana miroso makany amin'ny fametrahana ny fanjakana tandalana sy matanjaka raha tsy manana fotom-pisainana miroso makany amin'ny fitantanana madio sy mangarahara na ndraiky mpanjakana isam-paritra. Ady tsy maintsy rosoana ihany koa ny ady amin'ny kolikoly mba ahafahany tsirairay avy misitraka ny tokony hozony sy ny anjarany. Eny anivony ireny sampandraharaha samihafa ireny raha nambaran'ny ministry ny fiarovam-pirenena teto Matsiatra ambony androany nandritry ny fionany tamin'ireo tompon'andraikitry ny mpitandro ny filaminana sy ireo mpitsara ary ireo mpiasa-panjakana mitana toerana ambony. Zany dia manerantsika hijery amerina antsika amin'ny hoe fitsipiky ny famendrena tompoko lahy sy tompoko vavy ary ny Prime Ministre lehibe ny gouvernement dia naniraka tokoa milaza hoe lazao tokony mijoro amin'ny marina amin'ny mampiasa-panjakana. Mijoro amin'ny marina amin'ny mampitandro filaminana. Zany no angatahany amintsika satria izay no nanakaramany vahoaka malagasy antsika dia hijoro amin'ny marina miady amin'ny ratsy. Zay anjarantsika izay. Tsy maintsy mijoro antsika amin'izany. Hoentitra ny sazy ho an'izay sa mbola mandika izany laminy efa napetraky ny fanjakana izany ary entanina ihany koa ny vahoaka mba hifanolotanana amin'izany ka sa hitoroka ireo tompon'andraiky mpanjakana manao ny tsy mety. Amin'ny maha tompon'andraiky mpanjakana amin'ny maha ray aman-dreny mamerina amin'ny laony datao hoe tany tandalana, mamerina amin'ny laony fiarahamonina anjakan'ny rariny sy ny hitsiny. Zay engeny tena izy rehefa mijoro amin'ny rariny, mijoro amin'ny hitsiny dia tokony miverina amin'ny laony ny fiarahamonina. Fa matoantsika mbola misy zany rehetra zany satria tsika tsy mahitsy, satria tsika tsy tandalana, satria tsika tsy mijery ny marina, manadino ny marina na mamadika ny marina aza ho an'ny tombotsoa manokana. Ankehitriny azo antoka fa tsy hokobaka ambava toy ny teo aloha intsony ny fametrahana izany tany tandalana izany raha ny baiko nomen'ny ministry ny fiarovam-pirenena androany. Izy izay nisolo tenan'ny Prime Ministre lehibe ny gouvernement nitsidika ny faritra Matsiatra ambony efa miroso makany amin'ny fametrahana izany fanjakana tandalana izany isika irosony makany amin'ny fananganana ny fanjakana matanjaka raha ny tsikaritry ny mpanara-baovao maro androany ary inona fa tsy hisy intsony ihany koa ny mpiasa-panjakana ho sa ampijaly ny vahoaka mila raharaha eny anivony ireny sampandraharaha mpanjakana samihafa ireny. Ny fisiany izay filamenana eto Madagasikara izay dia mandrisika ireo vahiny atoky any Madagasikara.